fifaliana lehibe indray no iarabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana natao hideranao ny fahasoavan'ny tompo aminao ny fiadana no arotsany aminao ihany koa amin'ity androany ity mino fa efa tena nandray fahasoavana be ianao raha izay fandaharana natao hideranao narahanao zay kanefa androany dia mbola ho ampitombon'ny tompo avy zato eny avo arivo eny eny ny fahasoavana izay ho arotsany aminao no ny fahafoizantenanao izany. Ety ampiandohana dia tsy mety izao fandaharana izao raha tsy apetrakintsika eo am-pelantanan'ny tompo dia andaontsika ry vavaka avy hatrany. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra mankasitraka anao izahay misaotra betsaka fa mbola nomenao fotoana indray izahay ahafahanay mifandray mifakaitatava ao anatin'izao fandaharana natao hideranao izao tompo fandaharana ho anao izao fandaharana izao ianao ny aviany izao rehetra izao dia apetraka efeny am-pelantananao ny fanatotosanana izany fotoana tompo dia efa nomenao ary ny zavatra rehetra ho fanatotosanan'ity fandaharan'ity ihany koa dia efa nomenao ka mino izahay fa mbola ho arotsaka ao ny fahasoavanao amin'ny olona rehetrarehetra izay mijery an'izao fandaharana izao tsy ataonao tsinitsinana eny fahafoizan'ny tenan'izy ireo tompo tsy ataonao tsinitsinana eny vola lanin'izy ireo hividianana kredi sy hividianana mega hijerena an'izao fandaharana izao fa tena hoe hojerenao manokana ny olona tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaharana izao ao aorianany fandaharana dia tena hoe handray zavatra avy aminao ny olona tena hoe hatsapany herinao mepita ny olona tsirairay avy fanahy masina ho ombanay ianao anatin'izao fandaharana zao ianao ny anokatra amin'ny masim-panahy tsirairay avy ary tena hoe avy aminao ny avy aminao no isin'ny fahasoavana mirotsaka ao anatin'ny olona tsirairay avy amin'ny alalanao ianao ny tarika ianao ny vimbina ary ianao ny ampianatra anay ao anatin'ity fandaharan'ity dia misaotra betsaka fanahy masina misaotra betsaka Jesosy misaotra tompo malala alleluia amen. Si la mer se déchaîne
Iaraka maki ny tenin'ny soratra masina avy hatrany sika. Izany dia hitantsika ao amin'ny Lioka, filazantsara ny Lioka 9:2 ka hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro anankiray dia niondrana tsambo kely Jesosy sy ny mpianany, ary hoy izy taminy, andeha isika ankeny ampita ny farihy, dia lasa izy. Ary noho nandeha ny sambo kely dia azony torimaso Jesosy, ary nisy tafiotra nidina tamin'ny farihy ka nila ofeny rano ny sambo, ary saiky nahita loza izy ireo. Ary nanantona izy dia namoha azy ka nanao hoe, Tompoko, maty izahay. Dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny onjan-drano, ary dia nisahatra izany ka tonga tony tsara ny andro. Amen. Ity tantara ity dia tena hoe tantara tsy izoviana amintsika angambany. Indray andro Jesosy raha nitory teny tamin'ny olona maro be dia rehefa avy nitory teny izy dia hoy izy tamin'ny mpianany hoe andehantsika andeha hitsangatsangana ery ampita hozy izy, ery ampita ny farihy, izany hoe tsy maintsy niondrana tao anaty sambo kely izany zareo nandeha nakeny ampita. Rehefa teny ampovoan'ny rano teny anefa dia nisy tafio-drivotra mafy, tena nitsoka mafy dia mafy. Jesosy amin'io fotoana io ao anatin'ilay sambo kely matory, ny mpianatra ao anatin'ilay sambo kely manao izay ho afany, tena hoe ny sasany nanipy rano, ny sasany nanamboatra ny voalina rehetrarehetra tao anatin'ilay sambo kely. Samy niezaka tamin'ny herin'ny tenany teo daholo ny mpianatra rehetrarehetra, fa rehefa ela dia nifoazina ihany Jesosy mba hamonjy an'zareo hoe Jesosy eo vonjeo zahay fa maty ato anatin'ity sambo kely ity. Dia ny tiana heviana amin'izany dia izao hoe isika olombelona indraindray dia tahaka nyreto mpianatra reto ny zavatra ataontsika. Eo amin'ny fiainantsika dia tena miezaka foana isan'andro hoe ahoana ny hoarako amin'ny fiainana, ahoana ny mampatonga na androso bebe kokoa, ahoana ny mampatonga na ho lasa ambombony amin'ny sehatra misy anahy, mitady zavatra mba tena hoe ampiavaka anao amin'ny olona rehetrarehetra zany ianao dia ohatran'ny nataon'ny mpianatra ny ataontsika hoe ny herin'ny tenantsika no andehanantsika, miezaka mitady vahaolana isika raha sendra olana amin'ny alalan'izay fahaizantsika na izay expérience efa niainantsika, dia miantehatra amin'izany sika hoe haiko mamaha an'ity olana ity fa zavatra efa nianarako tany am-pianarana io dia haiko manao an'io, haiko indray manao an'ity, haiko mamaha an'ity olana ity fa zavatra efa nisy teo amin'ny fiainako nohatr'izao dia tafavoaka velona tao anatin'ilay izy dia izay ny zavatra hianteherantsika. Zavatra tsy fantatritsika nefa vahaolana izay hoentintsika indraindray dia mbola mitondra olana bebe kokoa mihoatra nohon'ilay olana izay efa nisy teo aloha. Izany hoe lasa ohatran'ny cercle vicieux zany ilay izy, plus ianao mitady vahaolana amin'ny alalan'ny fahaizanao sy ny expérience anananao plus ilay olana mitombo dia ianao tena tafiditra anatin'ny olana lalina, tafiditra anaty famoizam-po mihitsy ny sasany indraindray. Dia tahaka izany ny zavatra ataontsika, fa ny zavatra adinitsika indraindray hoe tsika rehefa tojolana dia tsy mieritreritra mihitsika hoe Jesosy ane ka eo akaikintsika. Jesosy ane efa niteny tamintsika hoe izy le mpamonjy mora azo indrindra, izy le mpanome fitsaharana, izy le olona le azo ianteherana amin'ny fotoana rehetra, izy le azo antsoina amin'ny fotoana rehetra ary mamaly amin'ny fotoana rehetra. Izy koa dia hampinga an'izay rehetra mialaka aminy. Tenin'Andriamanitra daholo miteny an'izany rehetrarehetra izany ao anaty baiboly ao, misy an'izany, misy ao amin'ny Salamo ao amin'ny Salamo 4:7, andiny voalohany, ao Matthieu 2:1 andiny 7:20. Ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana makanesa ty amiko fa izao hanome anareo fitsaharana. Teny fanomeny Jesosy atsika daholo zany kanefa Jesosy matetika rehefa tratran'ny olana isika tsy ataontsika ao amin'ny premier plan zany mihitsy Jesosy, fa rehefa tena hoe anaty famoizam-po ianao zay vao mitady an'i Jesosy. Dia ny ampaherezako anao androany dia andaontsika tena hanova famindra indray, andaontsika tsy hoe hiandro olana ianao zay vao hoe andeha hitady an'i Jesosy na hoe hiandro efa tena ao anaty famoizam-po lalina ianao, efa tena tapidalaka le ianao zay vao hoe andeha hitady an'i Jesosy fa ataovy tena namanao isan'andro Jesosy. Ataovy tena hoe izy le harambatonao. Raha sendra tafio-drivotra ohatran'ny nazo mpianatra ianao dia Jesosy ny tokony antsoinao voalohany, fa tsy hoe ny fahaizanao nanjono na fahaizanao ny andrika no entinao manavitra ny fiainanao, fa tokony hoe Jesosy no antsoinao voalohany. Dia andaontsika hiaina tahaka an'izany, andaontsika tena hiteny mihitsy androany hoe Jesosy
ianao no harambatoko, ianao ny batery fiarovana, ninina zavatra mitrango eo amin'ny fiainako dia ianao ny anterako. Andao amin'ny alalan'reto hira reto tsika no hiteny an'izany amin'i Jesosy fa mino fa tena hoe iaino anao Jesosy androany dia tena hiaraka aminao izy dia tena handray anao ambany elatra n'izy, tena hoe tsy very ianao tsy very izany mihitsy ianao rehefa miaraka amin'i Jesosy dia andramo, andao andramantsika, andao tena tenentsika Jesosy androany hoe ambany elatra ao Jesosy no tiako hitoerana dia aoka ianao no harambato ny fiainako, ninina tafiotra mitranga eo amin'ny fiainako.
misaotra Jesosy mankasitraka be da be anao zay fa tena manan-kianterana tokoa zay manana anao misaotra fa ianao tena hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana na amin'ny fotoana ohatry ny ahoana na amin'ny fotoana ohatry ny ahoana etsona ianao Jesosy dia mamaly anay foana ianao misaotra betsaka fa tsy mamela anay irery ianao ary mankasitraka indrindra satria nampianatra anay indray ianao androany hoe ahoana ny fomba fiarahana aminao ahoana ny tokony fomba famindra anay eo amin'ny fiainanay ary tena hoe tsy tokony hisaraka aminao mandrakariva zay misaotra Jesosy afa ianao le vato lampinay ianao le harambatonay ianao le antsoinay raha sendra tafiotra ny fiainanay misaotra tompo misaotra Jesosy mankasitraka anao eram-po eran-tsaina ho anao reriny derany laza ny voninahitra mandrakizay aleluia amen. Eny ary tompoko mino fa tena voarainao ny afatra tamin'ity androany ity mino fa tena nahery be ianao raha ohatra ka tena ianao le tojo an'izay situation zay hoe tena tapidalakale ianao dia tena hoe hianatra ianao androany hoe Jesosy no harambatoko Jesosy no antsoko dia Jesosy no ankina ny fiainako rehetra manontolo dia tia mpamaranana dia mankasitraka atsika rehetrarehetra izay nanjohy tsy tapaka ny fandaharana natao hideranao nandritra n'izay fotoana ny rahantsika teto izay ny taona no mifarana fa ny fandaharantsika tsy mifarana fa mbola hitohy hatrany hatrany ny fiarana hiezaka hitombo isika amin'ny fahalalana tsara ny Kristy amin'ny alalan'izao fandaharana izao dia mino fa ianao dia mbola anjohy mbola naraka tsy tapaka n'ity fandaharana ity ary mpanohana mahafatrapo amin'ny alalan'ny partage izany dia mankasitraka be dia be atsika rehetra tompoko dia manome fotoana atsika indray ao anatin'ny fandaharana manaraka tahin' Jesosy tompo.